filan-kevitra vavalo amby roapolo ny minisitry ny raharaham-bahin'ireo nosy ao anatin'ny vaomiera ny oseanina indianina ny COI ny fametrahana birao mpifandraisana eto Madagasikara andeha arofa tatritsika eto anatin'ity fanadihadiana ity ny tantana sy ny handrindra ity birao ity izay birao apetraka eto Madagasikara moa izany vola raha vao fitsirako tarsona nanangona ny vaovao. Tarika amin'ny birao mpifandraisana vaomiera ny oseanina indianina izay apetraka eto Madagasikara araka nambarana sekretariat jeneralin'ny COI Jean-Claude de Lestrac dia any amin'ny fiandohan'ny volana martsa no andray ny asany izy ary amin'izao fotoan'izao dia eto Madagasikara ary miatrika ny feonana izay tanterahan'ny senita miaraka amin'ny vondrona raisam-pirenena ity diplomate Seychellois ity. Amin'ny alarobia ho avy izao no raisin'ny lehibe ny diplomasia malagasy Andriamatoa Pierrot Rajonarvelo mitarika ny birao misahana amin'ny fifandraisana amin'ny COI eto Madagasikara araka nambarana sekretariat jeneralin'ity vondrona ity Andriamatoa Jean-Claude de Lestrac. Un ambassadeur expérimenté des Seychelles. Il est actuellement basé en Afrique du Sud. Le gouvernement séchellois a bien voulu accepter de mise à disposition de M. Guy Morel à la COI. Il fait partie de la délégation de la COI en place d'Anisan'ny. Il est prévu qu'on rencontre le ministre des Affaires étrangères mercredi. Et une fois l'accréditation obtenue, il pourrait s'installer. On est en train d'espérer que ça pourrait se faire au 1er mars. Notsipihan'ny sekretariat jeneralin'ny COI ihany koa fa hiara-iasa akaiky amin'ny solotenan'ny SADC, vondrona afrikanina, NOIF, izay miasa amin'ny fanohanana fampandehanana solo-dalana ny birao misahana amin'ny fifandraisana amin'ny COI, izay hisokatra tsy hoe leto amintsika. Du tout, il vient en complément. On travaillera en étroite collaboration avec les représentants de la SADC, avec les représentants de l'Union africaine, de l'OIF, tous ceux qui sont impliqués dans le soutien à la feuille de route et au processus de sortie de crise. Il ne remplace personne, il vient en soutien à tous ceux qui sont déjà là et qui font un excellent travail sur le terrain.